Eto zao maray ny feno asina na dia mba mitena anareo sy miangavy anareo any mpanelitsao mandainga foana mipetraka any andafy any tsy eto Madagasikara nefa nareo mahita zavatra tenenina foana. Tsy nisy fotoana nahalalana an'izany Covid zany mihitsy, tsy niona tamin'izany mihitsy izay menakavina indray mandeha ary ka gaga foana zay mahita tenenina. Eritao ohatran'izao nareo nahita miteny hoe Moustapha nanao an'le papasiosy ny feno asina. Zao amin'izay le izy mivadika any amin'ny Covid le izy anefa efa mipasy any amin'ny fitsarana. Aoka mba hoe ny fitsarana no anao fitsarana marina mikasika ny zavatra iny fa tsy dia enjikenjana soarapotaka foana ny zanako amin'ny maharaina mihitsy ny tenenako an'izany. Ny zanako koa anefa atin'izao mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana, marary izy anatin'ny victime koa izy, marary izy na amintsika miteny izao ary miangavy amin'ny ministra ny fitsarana mihitsy ary raha azo atao ijery amin'ny mamany izao eo amin'ny sofiny voto, tsy maheno mihitsy ny sofiny mamany anankiroa. Na amin'ny resaka mamany aloha tsy misy zavatra heniny izany noho ny fiain'ny zavatra io. Dia mba miangavy amin'ny fitondrana re zay mba jerevo koa zay fa tsy hoe dia olona izay mandainga rehetra mamorona zavatra rehetra foana no miangavy anareo ihany koa ako aza dia mba roitina resaka politika io raha anjanako io. Tsy mpanao politika mihitsy izay ary tsy mikasika politika mihitsy hatramin'izay ary fa aza dia atao amin'ny resaka politika io zavatra io fa aleo andeha amin'ny ara-dalàna, aleo andeha amin'ny marina. Sarana lehibe amin'ny voalohan'ny fanavaozana sy ireo mpanao miaraka aminy ireo raha fanangatra izay miarana asany dia ireo minisitra. Ao anatin'izay dia ny ministry atana izay mametraka sy mitsinjara ndraiky fitsinjaram-pahefana ifotony ka tafapaka tanteraka aty amin'ny faritsy Bongolava izany fitsinjaram-pahefana izay tena mahafeno falany vahoaka ny Bongolava tokoa. Ao anatin'izay rafitra ka napetraky zareo izay. Isarana izy satria sarotra tokoa ny fanapahana raha toa ka ny safidy an'izay mpitantana sy mpandrindra an'ity faritsy Bongolava ity ny fanjakana Foibe. Ny antony dia manakarena olo manga i Bongolava, manakarena manapahaiza ny Bongolava, kanefa araky ny teny hoe tsy hoany mandidy fa iray. Ka ny safidianana ny iray izay atao hitantana sy hitondra an'ity faritsy Bongolava ity tokoa ronana ny sarotra ary dia anisan'ny nahatara an'izay fanendrena amin'ny hitondra an'ity faritsy Bongolava ity izay fisafidianana ny iray mpandidy an'ity tanàna ity izay. Isaorana ary akasitrahanay foko voalohany folo tokoa ny nafareto lahy ara-drazanay reto izay fahendrena lalipaka izay napetraka reto amin'ny fitondram-panjakana izay tarinao Andriamatoa Mikael Andrenerina, satria ny fanandrify amin'izay filany vahoaka tokoa io ramatoa izay napetraka reo aty amin'ny faritsy Bongolava io. Nitady tompo tokoa izahay i Bongolava ka sendra vato ary nitady olo-kendrika sendra mpitaritra mahay. Ny fanandrify amin'ny filanay tokoa io izay napetraka reo hitantana anay io. Ka eto izahay dia mametraka an'izay teny izay napitondrany reto ray aman-dreny reto amin'ny tenako fa vonona izahay hiara-miasa, vonona izahay hiara ifanosika amin'ny fampandrosoana ary tsy afaka mandrakariva an'izay atsara sy asoa an'ity faritsy Bongolava ity miaraka amin'ny ramatoa chef de région izay mitendrena ka napetraka aty aminay. Tsy misy tokoa ny voly manao arandona ho anay izay tao ray aman-dreny anatin'ny foko 20 sy ireto vahoaka manontolo izay manatrika eto ireto. Sanatria an'izany tsy hotia an'izay napetraka reo fa volona tanteraka izahay hiara mandroso, hiara milanja, hiara mitiaraka ihany koa an'izay fampandrosoana sy ny atao hoe fampiroboroboana an'ity faritsy Bongolava ity. Volona tanteraka izahay hiara miasa aminy, hiara manao tansoroko amin'ny fampandrosoana. Ny voalohany dia ny
ny fiaravana anareo aloha, anareo zay nahavita soa an'izao fiofanana natao naharitra kely zay de tadidio fa tsy hamenatra ny tenen'izany fa nareo zao ngamba ny ataoko hoe tafika malagasy zandary sy polisy miaina an'izany fiofanana amin'ny teny vazaha ataontsika hoe tena intense, tena miatrika an'le izy manakaiky ny réel hoy izy ny fiteny. Nareo zao miaina an'izany dia mirearea fa anisan'ny mpiambina eto amin'ny fiadidian'ny repoblika manana an'izany traikefa zany mitambatra ianareo io. Ny manaraka an'izay dia makahiry anareo amin'ny asa ataonareo indrindra amin'izao vanim-potoana tsy milamindamina zao ny tena havitana azy io dia tsisy afa-tsy ny fitiavana an'io azy io. Rehefa tianao io azy io mandeha ho azy io. Manaraka an'izay dia misaotra ny fanjakana rosianina, ny tafika rosianina tamin'ny fanampiana firenena malagasy voalohany indrindra, dia ny fanampiana ny inona moa zany ny tafika sy ny zandary sy ny polisy aty Madagasikara mba hanamafy ny fahaiza-manaony amin'ny fiarovana an'izay olona ambony izay. Ny mangataka moa tsy afa-po fa mbola mangataka misimisy foana Andriamatoa chargé d'affaires, Andriamatoa solitena ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny Rosianina, mbola mangataka misimisy foana zahay raha mbola azo tohizana ny ohatran'izao mbola maro ny miaramila sy zandary sy polisy malagasy maniry hanao an'izao zavatra andohan'izao fa dia mbola mamelona ny fisaorana. Zay angamba no teny fohy ataoko androany fa dia makahiry anareo rehetra amin'ny asa miandry anareo amin'izao fotoana hoy izy teo, fotoana somary tsy dia milamindamina zao fa dia misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.